Valy miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay nitsangana tamin'ny maty ary ankalazaina manerana izao tontolo izao. Zany asa mahagaga nitanteran'Andriamanitra taminy ary amintsika tamin'ny alalany koa. Araba tratry ny Paska satria tsy ny fahafatesana ny tompony teny farany. Araba tratry ny Paska satria avaozin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny fiainantsika mba ho mendrika ny fiainan-danitra, mendrika ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra ka ho mpandova ny mandrakizay miaraka amin'ilay nandresin'ny fahafatesana isika. Ampitomboana amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ny Salamo 7:1, ny 1:1, ny 4:7 ka hatramin'ny 7:7 ary ny 4:20 no iarantsika mideran'ny Tompo. Mideran Jehova fa tsara izy, eny mandrakizay ny famindram-pony. Jehova no heriko sy fiderako, fa efa famonjena izy. Ao andainy marina amin'ny feo miobo noho ny famonjena. Ny tanana ankavanan'i Jehova mampiseho hery. Ny tanana ankavanan'i Jehova dia misandratra. Ny tanana ankavanan'i Jehova mampiseho hery. Tsy ho faty aho fa ho velona, ka hitory ny asan'i Jehova. Ity no andro nataon'i Jehova, hifaly sy ho ravoravo amin'izao isika. Amen. Ataontsika ny hira fa 9:7, ny 1:1 sy 2. 9:7, ny 1:1 sy 2. Mbola hiara-mivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra io, miombona amin'ny mpino rehetra manerana ny tany zahay amin'ity andro ity. Manome voninahitra anao, mitsaoka ny anaranao sy ny herinao, mankalaza ny asa mahagaga ny tanterahanao tamin'ny alalan'ny zanakao, izay manala ny fisalasalana rehetra sy mametraka manoloana ny fiainana, manoloana ny ho avy. Marina sy azo antoka ny teninao Tompo, tanteraka ny faminaniana,
nitsangana ary nandresy Kristy. Dera ho anao, laza ho anao, ary aoko tsapanay anio zany fandreseno zany, ka ho raisinay sy horenanay, ary ambaranay sy hotorinay naiza na amin'ny fotoaninona na amin'ny fotoaninona. Aoka ny firaisanay aminao Tompo, dia ianao Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra velona. Ary aoka ny firaisanao nay aminao amin'ny alalan'ny fanahy masina, amoa ny finoanay amin'ny torimasony, ary anangana anay avy amin'ny fahafatesan'ny fanahy ho amin'ny fandehanana amin'ny fiainam-baovao miaraka amin'ny Jesosy Kristy mpandresy. Amin'ny anarany sy amin'ny alalany, dia ampitoero aminay ny fifalian'ny Paska Tompo, ary raiso ny fisaoranay. Amen. Petraka isika. Aoka noho ntsika riavana, ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra ao amintsika amin'ity andro Paska ity. Ny zanaka tsy mahazo manao na inona ho azy, afa-tsy izay hitany ataon'ny ray. Fa na inona ataon'ny ray, dia toy izany koa nataon'ny zanaka. Ary satria zanak'Andriamanitra isika, dia aoka hanahaka ny ray. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany, dia andeha andiny tena isika, ary angataka fanadiovana mba hahatonga antsika tafaray amin'ny Jesosy Kristy ilay fahazavana. Ry Andriamanitra Tomponay eo, tsapanay ny haben'ny fitiavanao anay. Nandritry ny herinandron'ny masina iny dia navelanao andiny tena, manoloana ny lalana ny zoran'ny zanakao zahay, ny zavatra zay tsy maintsy ny aretany ho anay, ary zay takin' izany koa amin'ny mahazanakao anay. Ankehitriny manatona anao zahay, mitondra ny fonay sy ny fanahinay, indrindra manoloana ny teninao. Tsy nahay nanahaka anao tamin'ny toetra, tamin'ny fiteny, tamin'ny fisainana izahay Tompo. Tsy nahay niombona tamin'ny fahorian'i Jesosy Kristy zanakao zahay, tamin'ny tsy nampiontsina anay akory manoloana ny ratsy nataonay sy ny ratsy manjaka eo amin'izao tontolo izao. Fa izay anafaka anay amin'ny manahirana anay, izay anafaka anay amin'ny fampiretanay ihany, zany ihany no nanosika anay anatona anao. Tompo, adininay ny mikatsaka ny fanjakanao sy ny fahamarinanao mihoatra noho ny zavatra rehetra. Tsy nataonay ho lohalarina ianao ny sitraponao, fa andraisanay ho vita ny sitraponay sy ny fahafinaretanay. Izay ve mba manolotra kely ny fotoananay, ny fanananay, ny fahaizanay, ny herinay, ny fonay ho anao so amin'ny sitraponao zahay. Tompo, tsy nahay ny velona ny fandresenao zahay, fa matetika dia resy ny fiainana, resy ny fiainana, resy ny ratsy, ary miverina mandrakariva eo amin'izay nalavo anay sy nanotanay taminao. Ankehitriny miaiky sy mifona eo anatrehanao zahay fa diso. Fa ay noho izany rehetra izany tokoa, no niombohan'i Kristy teo amin'ny azo fijaliana, ko amin'ity Paska ity, ekeo re mba iomposy ho faty ao amin'ny Kristy, eo amin'ny azo fijaliana ny fiatsaram-belatsinay, ny fahalainanay, ny fiodinanay, ny fahotanay rehetra izay nataonay taminao, ary nataonay koa tamin'ny namanay. Tompo, taio mba hiara-mitsangana aminy, olom-baovao zahay,
Olom-baovao mandeha amin'ny fahazavan'ny teninao, mandeha amin'ny herin'ny fandraisan'i Kristy ny fahafatesana, ary mandeha amin'ny herin'ny fandraisana ny ratsy rehetra. Ka anaiky sy aneo amin'ny lafim-piainana rehetra fa Jesosy Kristy tokoa ny mpanjakanay ary andehananay amin'ny fiainam-baovao aminy. Tompo, ny finoanay sy ny fahatokinay, ny herin'ny fanavotana nataon'i Jesosy Kristy zanaka ao anay teo amin'ny hazo fijaliana, zany no asainay manatona anao ary manonona zany vavaka zany na dia tsy mendrika aza izahay. Miombona ny fiangonana. Rainay be faminy rampo, ny talao aminao zay mamela ny elokay. Diovy zay ho afaka ho tany, sasao zay mba ho afaterika, ary avaozo ny fanahinay mba ho vonoka ny taonao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanaka mpamonjy anay no angatanay aminao. Amen. O Isaia, tsy avelan'Andriamanitra hitoetra maharitra ao amin'ny fitolokona ao anatin'ny fieretanaina isika, fa hanomanan'Andriamanitra famonjena ary famonjena aingana tanterahany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izany. Ko anao zay mibebaka marina ny ondrika, ny aiky ny fahalemenao dia mitsangana. Raiso ny teny famelan-keloka izay anambaran'ny tompo fefa navelany ny elokao. Mitsangana isika. Mitsangana ka mijoro amin'ny tongotrao, hoy ny tompo. Fa izao no nisehoko taminao, dia nenendry anao mpanompo sy ho vavolombelona amin'izay efa nahitanao aho,
sy ny sehoko taminao. Aza matahotra, efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ianao, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very, voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina. Aleloia. 2:105 2:105. Voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Petraka isika. Izao dia mahafaly ry havana ny mandray ireo ray aman-dreny izay manolotra ny zanany ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny batisa. Iroso amin'izany isika ataontsika ny hira 420 andininy 1 sy 4 dia mangataka ireo ray aman-dreny sy mpitaiza mba hiakatra ety. 420 andininy 1 sy 4.
manabatisa azy amin'ny anaran'ny Krisy ny zanaka fanay masina sady mampianatra azy tanana zay rehetra nandidiko anareo areo za momba anareo manakariva ambarapahatonga ny faraterany zao areo ny fanekeko amin'ny soaminao mba mitaranaka faramandiby anao hatramin'ny taranaka faramandiby ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra sy ho Andriamanitra ny taranaka mandiby anao ao dia koa ny soratra masina ary tao amin'ny koa ny namorananareo tamin'ny famorana tsy natao tanana tamin'ny fanesorana ny tenany nofo dia tamin'ny famorany Kristy faniarana levona taminy ianareo tamin'ny batisa izay niarahanareo natsangana tamin'ny koa no ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesosy fa na izy ianareo no natao batisa ho an'ny Kristy dia nitafy an'i Kristy koa tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy noho izany ary ray aman-dreny niteraka ianareo mpiantoka sy mpitaizany zaza ny misy fanekena zay ataonareo eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana ireto moa manolotra tokoa ireto zaza ireto an'Andriamanitra raintsika va ianareo ekenareo va nijorona amin'ny tenina amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anareo fianarana ho an'ity zaza ity amin'reto zaza reto amin'ny androm-piainanareo rehetra ekenareo va ny anatanteran'ny fiangonana amin'reto zaza reto ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy ka hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao ka hanekenan'i Jesosy ho tompo mba azony hery andavany ny asan'ny satana rehetra ekenareo va izany vonina ny vavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka ka hampiditra azy mpianatra sy kolelahady va ianareo ekenareo va ny ampianatra amin'reto zaza reto ny anton'izao fanaovam-batisa izao ka hanao zay ahatonga azy ireo mpandray ny fanasan'ny tompo any aoriana efa ren'Andriamanitra ny fanekenareo matoky azy hanampy anareo amin'izao andraikitra masina nekenareo zao izy fa ny heriny dia tanterahina amin'ny fahalemena aoka hiara-mivavaka isika ry Andriamanitra tsy toa tianay dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia melo mandrakariva ny fitiavanay ianao tsaronay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny raha nanorina ny sakramentany batisa izy ko mitalao aminao zay raha eo manatrehanay aoka ny fananao masina ny mehery ny asa zay tanterahanay eto ampanaovan'izao batisa zao fa raha mamelombelona ny zavaboary ihany zao ampiasainao zao ary natao anasan'ny loton'ny nofo fa mba ho famantarana kosa ny fanadiovana anay eo amin'ny fiainana vaovao ao amin'ny Kristy ene izany reto zaza zay atao batisa reto ane voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao ampitafino zanakao izy ary ampiray sendrika aminy noho ny asan'ny fananao masina zay mitarika azy ireo isan'andro ho amin'ny voninahitra ao mandrakizay dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay amen aoka hiara-mitsangana amin'ny fiangonana behavana no ela tiana zaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina atsangan'Andriamanitra pahareny ianao olom-baovao amin'ny Kristy ka ankalazainao amin'ny fiainanao ny voninahitra ilay efa maty ary nitsangana tamin'ny maty ho anao ka manomenao fiainam-baovao ary manomana ho anao ny mandrakizay amen Rar John Irina zaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina Andriamanitra tsy to zay efa nanangana ny zanan'ilay tokana nandresy ny fahafatesana izy eny ampandresy ianao amin'ny zavatra rehetra ahatonga anao vavolombelony ny heriny sy ny fahatsarany ary ny fitiavany ka ankalazana ny anaran'ilay tianao
Ary ty izao tontolo izao eo amin'ny fiainanao manontolo ka ho vavolombelon'ny fitiavany mandrak'izay enenao. Matoky ilay ny antso anao, izy hatanteraka anao amin'ny tsara rehetra ho voninahitry ny anarany. Amen. Mbola hivavaka isika ry havana. Faly misaotra anao zay ry tomponay eo, fa tanteraka ny faniriany reto ray aman-dreny reto. Miombonainao amin'ny Jesosy Kristy ny zanany ka isan'ny vahoaka ny fanjakanao. Nekenao iombona ao amin'ilay fanekem-pahasoavana izay anehoanao ny herinao na dia amin'ny fahalemenay azy, ary ampandresenao ny herin'ny ota zay manjaka eo amin'izao tontolo izao izay vakivakinay, kanefa kosa anadiovanao sy anafanao anay isan'andro isan'andro no ny herin'ny fanahy masina. Ny angatanay amin'ny fiangonana aminao Tompo, dia nitehirizanao reto zaza reto ambanin'ny fahasoavanao ka ampaharitra azy amin'ny fanarananao. Ampio ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka mba azony manatanteraka ny fanekena izay nataony teo tao anatrehanao androany, mba ny fahasoavanao ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana, amin'ny fitaizana ireto zaza ireto, ahatonga azy ho olon-dehibe mahatratra ny fahafenonao Kristy. Dia angatahanay amin'ny anaran-tsoany zany misaotra Tompo. Amen. Hoy ny Tompo, anaka aza matahotra, efa nanavotra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ianao. Ka dia mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo, ary tezao araka n'Andriamanitra raintsika reto zaza ireto, fa momba anareo ny Tompo. Amen. Mipetraka isika, mazo mipetraka koa ianareo. Dia tonga amin'ny fotoana izay enontsika ny vakiteny sy iomanantsika ao amin'ny afatra isika. Ataontsika ny hira fahafolo sy roanjato ny andininy voalohany ihany, ary dia mangataka ireo tompon'anjara ho amin'ny vavaka sy ny famakian-teny mba hiakatra ety. Folo sy roanjato andininy voalohany. Andriamanitra ranay dia mbola misaotra anao indray zay raha amenao izao fotoana izao indray, ahafahanay mandray ny hafatra sy ny teny avy aminao. Koa mangataka aminao zahay, ampitoetra ny fanahinao masina ao anaty tsirairay avy, hitaritarana fonay sy ny fanahinay, ahafahanay indray matakatra ireo hafatra sy teny izay tianao ampitana aminay. Da io izay hamaky ny teninao Tompo, mba ny fanahinao masina ny hitoetra aminay ka ianao no ampiteny anay. Zavavaka izany dia amin'ny anaranao ririany Jesosy no zavavaka izany. Amen. Iaraka maka ny soratra masintsika. Izany dia ho hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly. Ny asan'ny apôstôly toko 10, ny andininy faha-efatra amby 30 ka hatramin'ny faha-telo amby 70. Asan'ny apôstôly toko 10, ny andininy faha-efatra amby 30 ka hatramin'ny faha-telo amby 70. Rehefa hitantsika dia raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Petera ny lohabava ka nanao hoe, hitako marina tokoa izao fa tsy mizatavan'olona Andriamanitra,
fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao ny marina naokasitrahany. Ianareo mahalala ny teny izay nampitondrainy ho amin'ny zanak'Israely, mitory teny soa milaza fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, dia ilay teny natomboka hatrany Galili ka nitoriana tany Jodia rehetra teo aorian'ny batisa izay nitoriany Jaona. Dia ny amin'i Jesosy avy any Nazareta izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery sady nandiandena noho ny soa sy nanasitrana izay rehetra azon'ny herin'ny devoly satria Andriamanitra nomba azy. Ary izahay no vavolombelon'ny zavatra rehetra izay nataony tany amin'ny tany Jiosy sy tany Jerosalema. Izy dia novonoana na antony teo amin'ny hazo, nefa natsangan'Andriamanitra kosa izy tamin'ny andro fahatelo ka nasehony marimarina. Tsy tamin'ny olona rehetra fa tamin'ny vavolombelona izay nitendren'Andriamanitra raha teo, dia taminay izay niara nihinana sy nisotro taminy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy, ary izy nandidy anay hitory amin'ny olona ka hanambara fa izy no voatendrin'Andriamanitra ompo tsara sy velona, ompo tsara ny velona sy ny maty. Izy no ambarany mampaminany rehetra fa amin'ny anarany no azahoany izay rehetra mino azy famelan-keloka. Mbola hotoizantsika ny famakinany teny. Zany dia ho hitantsika ao amin'ny epistily ho an'ny Kolosianina, toko 7 ny 1 ka hatramin'ny 4. Kolosianina toko 7 ny 1 ka hatramin'ny 4. Rehefa hitantsika dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Koa raha niara-natsangana tamin'i Kristy ianareo dia katsaony zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tanànankavanan'Andriamanitra. Sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany, fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Raisitsika eo am-pitsanganana ny filazantsara. Filazantsara araka ny Marka ao amin'ny toko 9 ny 1 ka hatramin'ny 9. Marka toko 9 1 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa afaka ny andro sabata dia lasa nividy zava-manitra Maria Magdalena sy Salome ary Maria reniny Jakoba mba handeha hanositra ny fatin'i Jesosy. Ary noho ny maraina koa tamin'ny voalohan'andro amin'ny herinandro rehefa miposaka masoandro dia nakany amin'ny fasana izy ireo ary niresaka hoe iza re no hanikondiny vato ho afaka mivaravara-pasana isolatsika. Fa noho ny traka izy dia indro hitany fa efa voakidiany ala ny vato, fa lehibe dia lehibe ny vato. Ary raha niditra tao anatin'ny fasana izy dia nahita zatovo anankiray nipetraka teo amin'ny ankavanana, ny akanjo fotsy dia talanjona izy. Fa hoy ilay zatovo taminy, aza talanjona mitady an'i Jesosy avy any Nazareta izay nombona tamin'ny hazo fijaliana ianareo, efa nitsangana izy, tsy ato izy. Jereva teo ny nametrahana azy, fa mandehana lazao amin'ny mpianany sy Petera fa mialohanareo ho any Galili izy. Any no ahitanareo azy araka izay nolazainy taminareo. Dia nivoaka izy ka lasa nandozotra niala taminy ny fasana, fa torakovitra sady talanjona izy
ary tsy mba nilaza na inona tamin'ny olona izy satria natahotra. Amen. Ira 19 ny andininy faharoa. 19 andininy faharoa. Izay miara-maty amin'ny Kristy no miara-mitsangana sy miara-belona amin'ny koa. Ny fanahy masin'Andriamanitra hitara-dalana antsika mba ahazoantsika mandray an'i Kristy fiainana, mandray an'i Kristy ilay mpandresy ny fahafatesana. Petraka isika. Misy zava-dehibe rososina ry havana zay ambaran'ny Paska amintsika. Zava-dehibe rososina izay voalohany maneho ny asan'Andriamanitra amintsika amin'ny alalan'ny fanafana antsika tanteraka. Tsy erany amintsika zany. Kanefa koa maneho amintsika ny lalan'ny fiainana zay tia ny zorantsika ka iantsony antsika mba hanaraka ny Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty ary manokatra ny varavaran'ny lanitra dia ny fiainana mandrakizay ho antsika. Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty, zany ny fototry ny filazantsara. Kristy maty nitsangana tamin'ny maty. Fa ny fahafatesan'ny Kristy no porofo maneho ny fahamarinan'ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Ny fahafatesan'ny Kristy no porofo maneho fa marina ny fitiavan'Andriamanitra. Marina. Vaovao lehibe any no ambaran'ny Paska. Vaovao lehibe zay indraindray tsy eno, indraindray toa tsy manako araka ny vaovao lehibe azy. Firifiry ny vaovao lehibe enitsika ary manahoana ny akon'izany. Fa manahoana kosa ny akon'ity vaovao lehibe ity zay ambaran'ny fahafatesan'ny Kristy teo amin'ny azo fijaliana dia izao: tian'Andriamanitra izao tontolo izao. Tian'Andriamanitra izao tontolo izao ka na ny zanany aza tsy narovany fa nafoiny navela niaritra fahoriana mafy ary nekeny ho faty hafa-baraka teo amin'ny azo fijaliana. Tian'Andriamanitra izao tontolo izao, tiany amin'ny fitiavana tsy misy toa azy. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany. Tsy misy. Ny tanterahan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy zany. Tian'Andriamanitra izao tontolo izao. Ary zany ny filazantsara. Toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho an'izao tontolo izao, anameloka izao tontolo izao, condamné le monde.
fa ny hamonjy izao tontolo izao. Tian'Andriamanitra izao tontolo izao. Dia hoy ihany Paoly rehefa milaza zany, Andriamanitra nampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Tian'Andriamanitra isika. Tian'Andriamanitra ianao. Tamin'ny fitiavana lehibe tsy misy to azy. Zany ny afatry ny Paska. Manahoana ny fanakoakony zany eo amin'izao tontolo izao? Angamba tsy dia manahoana loatra. Mety ny chocolat zany no mampalaza ny Paska eo amin'izao tontolo izao. Fa ity hafatra lehibe ity, manahoana ny fanakoakony kosa ao am-poko sy ao am-ponao. Zany no zava-dehibe. Tsapako sy tsapanao ve zany, fa tian'Andriamanitra ianao. Tian'Andriamanitra aho. Tian'Andriamanitra isika. Ary tsisy fitiavana ohatran'izany tsy misy. Fa raha maty moa Kristy naneo fitiavana, dia mety hontsa teo fotsiny isika. Ary mety nanoho ny fiainantsika tamin'izao ihany. Saingy tsy zany, fefa nitsangana io izy Paoly. Efa nitsangana tamin'ny maty koa Kristy. Ary ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty dia maneho ny fitiavan'Andriamanitra ny fahamarinana. Tia ny fahamarinan'Andriamanitra. Ary zavatra roa lehibe no ambaran'izany eo amin'ny fiainantsika. Voalohany, marin'Andriamanitra ary miazona ny fahamarinany Andriamanitra. Ka voalohany, ilay tompon'ny fiainana tsy voatelin'ny fahafatesana na oviana na oviana. Ilay tompon'ny fiainana tsy voatelin'ny fahafatesana na oviana na oviana. Ary satria ilay tompon'ny fiainana no ny rahiny ho antsika, hitondra fiainana ho antsika, nitsangana tamin'ny maty izy, nanehoan'Andriamanitra fa miazona ny fahamarinany Andriamanitra. Tsy Andriamanitra mandainga Andriamanitra. Tsy Andriamanitra mamitaka Andriamanitra. Tsy Andriamanitra be vava fotsiny Andriamanitra. Ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty dia nanehoan'Andriamanitra fa Andriamanitra marina izy. Tsy ny teny fa ny tanterahany ny teniny. Efa nambaratra any amin'ny mpaminany eninjato taona tary alohany ny amin'izay anjohan'i Kristy, fa koa ny hananganan'Andriamanitra azy. Tanteraka izany, tsy pokaty ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy misy tsy ho tanteraka ny teny rehetra izay ambaran'Andriamanitra hoy ny anjely. Ary marina dia marina tokoa izany. Inona nefa nantony nananganan'Andriamanitra ny zanany ho antsika? Dia ny ahatonga antsika handova fiainana. Ary zany ilay fahamarinana. Tsy hoe maty noho ny fihetseham-po fotsiny Jesosy, satria ontsantsika izy, onenantsika izy. Fa maty ny solo antsika izy mba hanometsika fiainana. Ary zany ny fahamarinana faharoa izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy tiany ny hahafatesan'ny olombelona noho ny fahotany, fa ny hamonjy azy kosa, hanafaka azy amin'ny fahotana ka handovany fiainana. Zany ny fahamarinana lehibe ambaran'ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Tsy natsangany fotsiny handova fiainana mandrakizay isika, fa natsangany koa mba ho mpiara-mandresy aminy. Mandresy ny herin'ny ota, mandresy ny fanondrona ny fahafatesana. Ary zava-marina izay tanteran'Andriamanitra ny fiainantsika izany. Iny taona 2024 iny, ary zao fiandohan'ny taona 12024 izao, dia nanamarika indrindra ny aizina izay manjaka eo amin'izao tontolo izao,
noho ny valanaretina coronavirus. Tao anatin'ireny firifiry no tsy narary. Firifiry no nanana havana na akaiky zay nandalo fotoan-tsarotra. Tsy ny aretina ihany, tao reo very asa, tao reo tsy afaka nanatanteraka na dia ny famangina ny havana azy, tao reo namoy mihitsy ny havana. Zanaka, ray tapo, ray aman-dreny, havana akaiky, namana, tao reny. Tao ohatra ny condensé, tao anatin'ny taona ray sy tapany, latsaka kely, condensé tao anatin'izany ny fahoriana eo n'izao tontolo izao. Ny Pasika nefa mampatsiaro antsika. Rehefa tonga ny vehivavy araka ny fitantaran'ny filazantsaran'ny lioka, tonga reto vehivavy amangy ny fasan'i Jesosy. Maty Jesosy Kristy, nalahelo izy rehetra. Tao anatin'ny famoizam-po, maizina no avy. Efa nafoy ny zavatra rehetra narahana n'ity tompo ity ny tena nantenaina. Tsy vitany hoe hanafaka ny firenena, fa nantenaina hitondra fiainam-baovao. Nefa izy ity maty. Lasa reto vehivavy nentany ny fitiavana, ary dia tonga namanga ny fasana ary te hanositra zava-manitra ny fatin'i Jesosy Kristy. Raha ny lioka nanontaniana dia ohatrany hoe nitonantona ny reto vehivavy reto. Ozy le anjely, nahoana no ato amin'ny maty ny tadiavanareo ny velona, tsy ato izy. Ny filazantsara ny vakintsika androany moa ny Marka, somary tonitony kokoa milaza azy. Efa nitsangana izy, tsy ato izy. Nitady an'i Jesosy tareo, tsy ato izy. Firifiry tokoa ny olona zay mitady an'i Kristy fa tsy any amin'ny misy azy. Ary firifiry tokoa ny olona zay manantena an'i Kristy fa tsy any amin'izay tokony hanantenana azy. Mitonatonana. Mampalahelo ane zany. Saingy zava-dehibe kosa zay ambarany ny anjely. Indro izy efa mialohan'ny lalana anareo any Galilia. Galilia teo amin'ny faritany zay nisy tamin'izany andro zany dia azo lazaina ho faritany jentilisa moa ny lazany jiosy azy. Satria azo lazaina hoe faritany cosmopolita, pirenena rehetra. Ary ao anatin'izany Jesosy Kristy tsy mba tany Jerosalema izy ny elo lalana hoe ndeha elo lalanareo any Jerosalema fa any Galilia, any amin'izao tontolo izao. Zany no heviny. Indro mielo lalana anareo any amin'izao tontolo izao a. Indro mielo lalana anareo amin'ny fiainanareo andavanandro a. Ao anatin'ny ngamba tsy no nandaozantsika havana akaiky. Tsy tamin'izao Covid-19 zao ihany nandalovantsika zavatsarotra mafy. Fa ao anatin'ireny rehetra ireny misy antso ny filazantsara, antso ny Pasika. Indro mielo lalana anareo izy any amin'izay alehanareo, mielo lalana anareo izy, any izy no hitanareo. Indraindray isika ato am-piangonana ihany no mitady an'i Jesosy. Fa Jesosy Kristy efa tenatsika. Monina ao amintsika, la Immanuela, zany hoe amintsika Andriamanitra, miara-dalana amintsika. Ary narantsika tamin'ny herinandro masina iny. Fa raha manana firaisana amin'ny Kristy isika, miombonaina amin'ny Kristy isika, dia sady mandray ny fandreseny no indrindraindrindra mandray ny fifaliany.
mandray ny fandreseny ary mivelona ny fifaliany. Zany ny fampanantenana velona omeny ny tompo anao. Indro mialalalana anao izy, manoloana ny fahorinao, manoloana ny zavatsarotra miaritra aminao, manoloana ny fandaozana. Ny olona mety mandao ny iratsika, Jesosy tsy mandao, ary marino zany. Teo amin'izay ny sarana tamin'ny havana, vady, zanaka, ray tapo, ray aman-dreny, tsarovy. Jesosy Kristy koa efa maty talohany reny. Ary nitsangana tamin'ny maty, mielo lalana anao, hitondranao amin'ny fanantenana vaovao, hitondranao amin'ny fahamarinany. Ary inona zany fahamarinany zany? Zany fahamarinany zany dia ny fandreseny. Manoatra noho ny mpandresy isika ao amin'ilay tiantsika, hoy Paoly apôstôly, manoatra noho ny mpandresy ao amin'ny Jesosy Kristy. Mandresy ny inona? Mandresy ny taloha. Ny vesatry ny taloha rehetra resen'i Jesosy Kristy ka nomezana anao fiainam-baovao. Fa raha misy olona amin'ny Kristy io Paoly, olom-baovao izy, lasa ny zavatra taloha, indreo fa tonga vaovao reo. Mba tanisao any ny lasanao zay nangidy. Mba tsarovy ange ny lasanao sarotra ny zakaina. Efa mitondra ny mangidy indrindra sy ny tsy zaka indrindra. Apetra ho aminy, hanavaozany, havaoziny ho avy, havaoziny ny ampitso, havaoziny ho amin'ny mandrakizay ny fiainana sy ny fizina manontolo. Raha misy olona amin'ny Kristy, olom-baovao izy, lasa ny zavatra taloha. Ary zany ny afatry ny Paska. Le passé appartient au passé. Misy vaovao mahafaly, entin'ilay nitsangana tamin'ny maty, manavao ny zavatra rehetra. Ary zany ozy izy dia avy amin'Andriamanitra. Avy amin'Andriamanitra. Paoly apôstôly dia nilaza tsy nodidiny zay tsy maintsy hitory. Ary sika manahoana? Hitory zany sa tsy hitory zany? Ahoana nefa nitoritsika an'izany? Raha toka tsy niraisintsika akory zany. Ry havana, ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty dia maneo fa tian'Andriamanitra nijoroantsika amin'ny fahamarinana. Ka inona zany fahamarinana zany? Dia ny nanamarinana antsika maimpoana mba handehanantsika ho vavolombelona zany fahamarinana izany. Ko raha niara-natsangana tamin'i Kristy ianareo Paoly, ka tsy ao ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Fefa maty ianareo, maty. Ary ny fiainanareo tafaraikitra ary miara-miafinao amin'ny Kristy. Fa Kristy kosa lay niombona, lay mitondra ny fahorinao, lay miara-mizaka aminao ny mavesatra, ilay maty ny solo anao, aneo ny voninahiny ao amin'ny fiainanao. Zany ny Paska ry havana. Te aneo zany aminao ny tompo. Inona no lalana? Mihavana amin'Andriamanitra. Raha mamaky Korintiana 2:5 zay nakana ny afatry ny sinody io sika, nde verenana vakina manomboka amin'ny 7:10. Raha misy olona amin'ny Kristy io Paoly dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao reo. Fa zany rehetra zany dia avy amin'Andriamanitra zay nampihavana antsika tamin'ny alalan'i Kristy, sady nanome anay ny fanompoana fampihavanana dia izao. Andriamanitra ao amin'ny Kristy ny nampihavana izao tontolo izao taminy, satria tiany izao tontolo izao, ka tsy nanisany fahadisoany, satria efa maty solo azy izy ary efa napetrany taminay ny teny fampihavanana. Ka dia iraka solon'ny Kristy izahay mangataka aminareo mihavana amin'Andriamanitra anenareo. Mihavana amin'Andriamanitra. Fa ilay tsy nalala ota dia efa nataon'Andriamanitra ota mba hamonjy antsika, mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny kosa isika. Tonga fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny isika. Ry havana ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty dia
amelomany asy amelomany anao mba handeha vavolombelony fahamarinana. Ary zao zany fahamarinana zany tsy hoe marina tsisy tomika ny toetrako sy ny fiainako, tsy hoe tsy manana fahalemena mihitsy aho, fa hoy ny filazantsy hoy ny epistily ho an'i Jaona, raha misy milaza fa tsy manana ota mandangy izy ary mampandangy an'Andriamanitra. Fa izao kosa efa nombony Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana ny fahotako sy ny fahotanao, atolory azy. Ary zany ilay zava-miafina entin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Ninona mahadiso aho, ninona mahameloko aho, dia efa niombo niaraka tamin'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana, raha toa ka atolotro azy omboana eo. Inona moa n'antony niomboan'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana? Dia ny anameloka ny fahotana. Azarovana ho an'ny fahotana, azarovana fatolorin'ny tompo. Eo amin'izao tontolo izao dia everin'ny olona fa ho lalana ao anatiny ataontsika hoe ananan'ny olona fahatoniana sy fahamarinana ny déculpabilisation. Tsy meloka ianao ka, tsy nanoto zany ianao ka, tsy avy aminao zany ka. Raha manaraka tsara nareo ny courant psychologique amin'izao fotoana izao dia izany ny déculpabilisation. Fa ao amin'Andriamanitra kosa tsy zany ny lalana, tena meloka isika. Zany ny fahamarinan'Andriamanitra, tena mpanota isika. Fa izao kosa mitondra ny fahotako sy ny fahotantsika Jesosy Kristy. Raha elohintsika eo amin'ny azo fijalian'i Kristy ny fahotantsika, dia tsy omboana, tsy maty miaraka amin'ny fahotantsika isika, fa velona kosa no Kristy nitsangana tamin'ny maty. Lazaina amin'ny fomba hafa, raha kondanentsika ny fahotantsika ka aborakitsika eo amin'ny tompo, raha miaiky ny fahotantsika isika hoy ny Jaona ihany, mahatoky sy marina izy. Dikany hoe miaiky dia hoe tena fahotana marina tokoa zany. Ary zany lay torotoro fosy mangorakoraka. Lay torotoro fosy mangorakoraka dia zay marary ao anaty ao, satria nampalahelo an'Andriamanitra. Ary rehefa marary tsika, miombona lahelo amin'Andriamanitra noho ny fahotantsika, dia omeny antsika kosa ny fifalian'i Kristy. Omeny antsika. Ary ombontsika miaraka amin'ny Kristy amin'ny azo fijaliana, ny fahotantsika, na dia manota ihany azy isika indraindray. Ary zao nambarany tenin'Andriamanitra raha teo momba zany. Hoy Paoly, tsy ny tsara zay tiako atao nge nataoko e, fa ny ratsy zay tsy tiako nataoko, saingy tsy za tsony manao zany, fa niota. Ary niota ho elohiko. Aza manamarina niota ry havana, aza miaro ny fahotana, ekeo ao anatrehan'Andriamanitra zany. Ary ekentsika ao anatrehan'Andriamanitra zany, mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika rehetra. Ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty maneho fa tian'Andriamanitra ny fahamarinana, ary zany fahamarinana zany nitondrany antsika. Aza mitsara fomba kristianina raray rehefa miova fo izy, dia hita ny dolidolo ny kleman'ny olona rehetrarehetra io. Ahoana no lazain'ny tompo? Tandremo, aza varina mijery ny tapakazo any amin'ny masony namanao ianao, ny andro eo aminao jerena. Ary io andro eo amin'ny masonao io, rehefa entinao amin'ny azo fijalian'i Kristy, fona io, fona io, tsisy io. Na dia mena tahaka ny jaky aza ho fotsy, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, tahaka ny volon'ondry fotsy, madio. Zany ny herin'Andriamanitra asehony, zany ny fahamarinan'Andriamanitra entin'ny Pasika, tsy ny fahotako ny zava-dehibe, fa ny fahamarinan'Andriamanitra zay nasehony tao amin'ny Jesosy Kristy, ka namarinany ahy, ary hitondrany ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana farany. Ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty dia maneho ny fitiavana ny fahamarinana. Niara-natsangana tamin'ny Kristy isika, noho izany mandala ny fahamarinany. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Inona zany olom-baovao zany? Mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany mandrakariva. Tsy ampiriavana ny mankala ota,
tsy ampyriavana ny manameloka aniota fa mitady ny fahamarinan'Andriamanitra. Inona ny tianao atao tompo? Zany ny tao am'Paoly ozy tsy zahatsony eny ny velona Kristy ny velona atao anatiko. Raha Kristy ny velona atao anatiko, ny sitrapony ny sitrapoko, ny tiny ny tiako, ny lalany ny lalako, ny fiainany ny fiainako, ary ny mandrakizay ny mandrakizaiko. Ny fahafatesan'ny Kristy profo maneho fa tian'Andriamanitra zao tontolo izao, ary tian'Andriamanitra ianao. Zany no afatra lehibe voalohany, ary ny afatra faharoa. Ny fitsanganan'ny Kristy tamin'ny maty dia maneho fa tian'Andriamanitra ivelona amin'ny fahamarinany isika, ilay fahamarinany izay nanamarinany itsika maimaimpona tao amin'ny Jesosy Kristy, andehanantsika amin'ny fiainam-baovao. Raha misy olona ao amin'ny Kristy, olom-baovao izy, lasa ny zavatra taloha. Ity Pasika ity, Pasika namariako sy namarianao indray. Le passé appartient au passé. Ity Pasika ity, fiainam-baovao indray, izorako miaraka amin'ny Kristy. Ka aza nitolokinao ny amin'ny lasa, ny amin'ny omaly, ny amin'ny ampitso, fa ny fanantenanao miaraka amin'ny Kristy manavao, manamboatra, mampitombo, ary indrindra mampanjaka ny fahamarinan'Andriamanitra ao amintsika. Raisy ny fitahiana, miara-mitsangana isika. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, izay nakany ny fahotantsika maimaimpona tsy nierana, mba hanomezany antsika kosa ny fiainam-baovao, ka andehanantsika amin'ny fitiavany ray, imbonantsika amin'ny zavatra rehetra, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ampahery anareo, ary hatanteraka zany amin'izay rehetra matoky azy. Ho Pasika fandresena ity Pasika ity ho azy ho anao, ary ho Pasika fifaliana ny fiainanao manontolo miaraka amin'ny Jesosy Kristy maty, nitsangana tamin'ny maty, ary Pasika fandresena ny Pasikanao, ka andresenao ny ratsy sy ny tsy tanteraka rehetra tamin'ny lasa, mba ho voninahitr'Andriamanitra kosa no avinao, ijoronao vavolombelon'ilay tsara sady tanteraka manavao antsika isan'andro isan'andro. Matoky ilay ny antso anareo, izy hatanteraka zany. Amen. Petraka isika.
ry havana manoloana ny fitiavan'Andriamanitra atsika ary ny finiavantsika andeha araka ny fahamarinany dia andeha hanambarany finoantsika isika ka ny fanekempinoana nisy anina no iarahantsika manonona eo mpitsanganana nanaovantsika izany isika mino an'Andriamanitra iray raitsy toa mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita ary mino ny Jesosy Kristy tompony iray zanalahy tokan'Andriamanitra nateraky ny ray talohan'izao rehetra izao ny mazava avy amin'ny mazava Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra nateraka fa tsy natao miray amin'ny zavatra rehetra izy ny nahina izao rehetra izao noho ny amintsika olombelona sady famonjena antsika dia nidina avy tany an-danitra izy ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny marivirjiny dia tonga olona izy nomboana tao amin'ny azo fijaliana ny fanavotana antsika tamin'ny nanapahany Pônto Pilato izy nijaly izy ary matika naleva nitsangana tamin'ny maritany andro fahatelo araka izay voasoratra izy miakatra ho any an-danitra izy ary mipetraka ao an-tanana ankavanany ray avy any eviny indray amin'ny voninahitra hitsara velona sy ny maty
ary mandrakizay ny fanjakana. Isika mino ny fanahy masina tompo saro-paniny aina izay avy amin'ny raisiny zanaka ka hitsahona sy ankalazaina miaraka amin'ny raisiny zanaka. Izy dia ny tena hanavarako-manahary. Isika mino ny fiangonana iray miorona amin'ny fanambarany apôstôly ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka sady manantena ny fitsakana ny maty ary amin'ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka isika. Zao dia asain'ny tompo iombon-databatra aminy isika manao ny hira fa 3:30 sy faharoa isika 3:30 sy faharoa dia mangataka ny dekona mba hiakatra ety. Ka iara-mitsangana isika. Ho aminareo rehetra ny fiadanan'ny tompo, aoka handray izany fiadanana zany isika ary zary zany aminay akaikitsika mitodika aminy isika ary miteny na dia amin'ny masontsika fotsiny aza miteny amin'ny ho aminao ny fiadanana. Asandrao tompo fonareo ho eo amin'ny tompo. Aoka ho deraintsika ny tompo Andriamanitra. Ivavaka isika. Entiko tompo ray mason'Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra. Mety sy mahavonjy ny soranay ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay izay tianay sy nanolo-tena monjy anay. Amin'ny alalany koa ny derany anjely ny fiandriananao, hitsao ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tahotra, ary araha ny fiangonana ny an-danitra sy ety an-tany, midera ny anaranao amin'ny fiobiana. Ary izay koa ankehitriny tompo, dia miara-manandratra ny feonay aminy, ka mifanajana lehibe ny deranay hoe Masina, 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 Jehovah Tompo, feno nevo nenahitra izao rehetriza reto petraka ny fiangonana. Re kristianina malala, aoka isika atsiaro an'i Jesosy Kristy izay maty ny soloantsika sy nitsangana fanamarinana antsika, dia fanatopiavanana natolotr'Andriamanitra antsika izany, ary aoka isika hiara-misaotra sy hivavaka. Misaotra anao izay ry Andriamanitra irenay tompon'ny lanitra sy ny tany, fa noho ny famindramponao aminay mpanota mahantra dia nomenao ny zanakao lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay.
miaraka ny fiangonana. Efa maty Kristy, efa nitsangana Kristy ary ho avy amboninahitra. Ary noho izany Tompo rainay any an-danitra ô, ndreto izay manao teo anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavan'ny zanaka olona, ny fijaliany sy ny fahafatesana, ny fitsanganany tamin'ny maty, ary ny fiakarany tamboninahitra sy ny fifonany mandrakizay ho anay, ka dia miandry sy mitalao ny fiverenany izahay. Miaraka ny fiangonana. Ankehitriny raha io, haidiny ny fanahy masina mba hamen'ny fonay, ka andraisanay tokoa ny tomponay amin'ny finoana velona, amin'izao izy manatona anay amin'ny fanasana izao. Fa ny fanahy masina no arinao, amelomanao, anamasinanao, ary anomezanao anay ny zava-tsoa rehetra. Miaraka ny fiangonana. Dia misaotranao zay ry Jesosy Kristy Tompo, niderany anaranao zay ry Zanak'Andriamanitra lahy tokana mpamonjy anay. Ankalazaina ane ianao noho ny fitiavanao zay mahery noho ny fahafatesana. Ary zay izay tonga eto anatrehanao iombona amin'ny latabatra ao, dia mangataka mba hampiraisinao aminao ohatry ny sampana amin'ny voaloboka. Ampianaro ifankatia tahaka ny tiavanao anay izahay, ary aok'izay ara-manana amin'ny fiangonana masina manontolo ny fiononana sy ny fifaliana aminao. Dia ianao zay miara-manjaka amin'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Miara-mitsangana isika. Enory havana ny teny izay voarakitry ny apôstôly, milaza sy mitantara amintsika ny amin'ny nanatanteran'ny Tompo ny fanasana masina izay mbola ankalazaintsika mandraka ankehitriny. Fa Jesosy Kristy Tompo tamin'iny alin'iny izay namadia anazy dia nandray ny mofo. Ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny ka hoy izy, raiso, ano, tia ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy io fahatsiarovana. Ary toy izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy, misotro amin'ny tia nareo rehetra fa ity no rako. Dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra famelan-keloka. Ka na ovinana no misotro ianareo, dia izao no atao fahatsiarovana. Ko misaora ny Ray izay nampamendrika antsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava. Amen. Ny hira 7:100 ny andininy fahatelo ny raintsika izao. 7:100 ny andininy fahatelo. Fanahy izay mahazanak'Andriamanitra antsika marina tokoa isika. Zany no ahafahantsika manatona ny Ray ary manonona ilay vavaka nampianarin'ny zanaka lahy tokan'Andriamanitra antsika manao hoe: Rainay azy any an-danitra, masina reny nanao, ho tonga neny fanjakanao, atao aneny sitraponao, ety amin'ny tany tahaka ny lanitra. Meo anay n'io izay afo sy hazo aminay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay eloka vavinay. Agazanatondranay ho amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa nanavakana sy hery, ary navoninahitra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Satria Ray ihany ny tena. Dia isika rehetra izao na dia maro aza, dia tena iray ihany, satria samy nihinana tamin'izany mofo ray izany avokoa. Ny kapoaka misaorana izay saorantsika dia firaisana amin'ny ranon'i Jesosy Kristy Tompontsika, dia ny ranon'ny fanekena vaovao izay nalatsaka ao an'ny rehetra ho famelan-keloka. Hoy ny Tompo, iny rehefa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona, raha misy mihaino ny feoko ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho,
ka hiara misakafo aminy ary izy amiko. Afaka mipetraka ny tsy mpandray fanasan'ny tompo. Manao ny hira fa 8:30 isika dia zaraina amintsika ny mofo sy ny kapoka. Hira fa 8:30. aoka iara-mitsangana ny mpandray fanasan'ny tompo. Hoy ny tompo, raiso ano ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana. Hoy koa ny tompo, sotroanareo rehetra ity fa tiano rako, dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho any rehetra ho famelan-keloka. Izao no atao fahatsiarovanahy, na oviana no misotro ianareo. Jesosy Kristy tompontsika izay voaomby tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, nefa nanome anareo ny tenany sy ny rano izay nanovotany anareo tamin'ny fahotana rehetra.
izy ny ampahery siaro anareo amin'izany amin'ny finoana maro no fahasambarana mandrakizay ho aminareo aneny fiadanana. Amen. Petraka isika. Mbola hiara-mivavaka isika riavana. Misaotra anao zay ry Tompo Andriamanitra io no ity fotoana ity nomenao anay azahoanay mankalaza ny Paska. Mangataka aminao zay mba tsy ho fankalazana araka-pomba fotsiny zao, fa mba ho raisinay tokoa ny afatry ny Paska ho anay, ka andraisanay ho an'ny tenanay ny fitiavanao, azahoanay mandray fifaliana amin'izany, ary azahoanay manovo ny hery ny mpandresena amin'izany, entinay mity anao sy mity ny namanay koa, ahatonga anay ho vavolombelon'ny fahamarinana, satria efa nitsangana tamin'ny maty anao, efa nandresy ny hery ny ota, efa nandresy izay mampisaraka anay aminao, ary efa nandresy izay mampisaraka anay amin'ny havanay. Dia tehirizo amin'ny fifalianao mandrakarivo zay Tompo, ary arovy amin'ny ratsy rehetra, satria efa nentinao tamin'ny anao fony anao tetỳ an-tany ny ratsy rehetra izay manjaka eo anivon'izao tontolo izao, ka miatra aminay. Ary ankehitriny dia tianay koa ny trotro-ambavaka ireo namanay, ao ireo namoy malala, namoy havana, ampaherezo amin'ny filazantsara amin'ny fitsanganana amin'ny maty, ireo mararina ny tokantrano any amin'ny hôpitaly, dia ampaherezo aza vela ho irery, ary taio ny fitsaboana, ary zay tsy vitany ny fanafody sy tsy hainy ny mpitsabo, dia anao Tompo mihitsy no angatanay anatsotra ny tananao amin'izy ireny, ka ny miazy ny fanasitranana. Mivavaka aminao zay ho andreo sahirana, ninona endrika izany fahasahiranana izany, ninona antony, efa nitononao mpamonjy anay ianao, manafany namanay Tompo. Mivavaka aminao zay ho an'ny fiangonana sy ny asany, manerana izao tontolo izao, mba ambininao ny teninao ka tsy hiverina aminao foana, raha tsy natanteraka an'izay nanoranao azy, ambinina amin'ny alehany, ka tonga ny vaovao mahafaly, ahatratra ny foniny rehetra. Mivavaka aminao zay ho an'ny fandripahalemana manerana izao tontolo izao. Mivavaka aminao zay ho an'izao tontolo izao manoloana izao valana aretina izao. Mangataka aminao zay mba androso haingana ny fanefitra rehetra sy ny lamina rehetra, azon'ny fiainana miverina amin'ny laoniny ray araka ny haben'ny fahasoavanao. Mivavaka aminao zay ho an'ny Madagasikara tany razanay, mba ho tahinao ny ezaka tsara rehetra ho amin'ny fampandrosoana, ho amin'ny fampatsakana ny rariny sy ny hitsy, ary mangataka aminao zay ho an'ny mpitondra, omenao ny fahatahorana anao sy ny fitiavana ny vahoaka, ary omeo ny vahoaka koa ny fifankatiavana sy ny firaisan-kina. Mivavaka aminao zay ho an'ity firenena zay honenana ity, mba hitoetreto ny fiadananao ka hiadananay araka ny teninao, dia apetraka fiainam-pelantananao Tompo, zay tsy voatoninay amin'izany vavaka izany, fantatrao fa tokony ho anisam-batan'olona, tokony ho anisam-pianakaviana, tokony ho anisam-pirenena, ankinay amin'ny anaran-tsoan'i Jesosy Kristy, ilay efa maty ny solovonanay ary nitsangana tamin'ny maty nitarika anay ho amin'ny lalan'ny fahamarinana. Dia deranay sy ankalazainay ny anaranao, ray zanaka ary fanahy masina. Amen. Dia tonga amin'ny fotoana ny fanatitra isika izao ry havana, araka ny mialatsiny fa nisy fahadisoana kely filazan-draharaha zany no atomboka zao ny fanatitra tanterantsika rehefa avy eo. Mangataka ny tompony anjara mba androso amin'izany. Rehefa manala amin'ny Tompo dia mbola faly miarabantsika rehetra, tsy akanavaka mahatratra izao Paska 2024 izao. Amin'ny fofen'ny fifaliana sy firavoravoana ary fisaoran'Andriamanitra no irabanantsika toy izany Tompoko. Satria ny Paska 2024 raha tadidinareo dia fiobona tanteraka
ny raitra am'roapolo sy arivo kosa dia navelan'ny fanjakany sika amin'ny tonga miangona ary isaorantsika ny tompo izany fanariny zany. Ko amin'ny anaran'ny mpitandrina sy ny komity ny rabanantsika rehetra manaraka izao fotoana lehibe izao ianareo zany tokantrano marobe ary sika dia tonga eto am-piangonana koa. Arabaina manokana ianareo zokiolona eto amin'ny fiangonana natratra ny pasika araka amin'ny roapolo sy arivo. Arabaina ny herivelon'ny FPMA Toulouse, ny fianakaviana rehetra, ny tanora, ny ankizy. Eny, na dia tsy mifankahita firy, intsony asika amin'izao fotoana ny fahamehana fahasalamana izao, dia akaiky ny fonay ianareo, ary tsy mitsahatra ny mitondra ambavaka anareo izahay. Misaotra anareo manaiky hatrany ny fandaminana roso noho ny fepetra tsy maintsy arahana efa elaela ihany zay, ary anio dia mbola mamerina ny fialatsiny indrindra tompoko ho an'ireo marobe rehetra naniry ny anatrika mivantana izao fanompompivavahana fankalazana ny pasika izao kanefa tsy afaka niangona noho ny isa voafetra. Tsy afa manaotra zay tompoko fa inonay fa amin'ny mahaolona feno fitiavana anareo dia manaiky izany ampanetretena tokoa ianareo ka isaorana ny tompo. Velona Jesosy resy ny fahafatesana. Koa engany ity pasika raika am'roapolo sy arivo ity tsy andalo fotsiny fa mba hitondra fandresena ho antsika satria Jesosy Kristy maty ho antsika no nitondra ny aretintsika sy ny fahotantsika ary nanafaka antsika amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ary Jesosy Kristy ihany koa no efa nitsangana tamin'ny maty ary miara-mitsangana aminy koa isika. Mandray ilay fiaina mba ho vaomen'ny tompo atsika, andresentsika ny herisetra, ny fitsapana samihafa, ny olana, ny valana retina eto amin'ny ty fiainana mandalo ity. Koa dia manaova pasika sambatra ary tompoko, satria na dia ao anatin'ny fioboana sy ny fitsapana samihafa sika dia miaina feno ny fandresen'i Jesosy Kristy mpanafaka, mpamelona, mpanome hery sy fanantenana vaovao. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Na ray fiara-pana-pasika koa sika avy amin'ny faritana tsy mandrefana. Izany dia avy amin'ny mpitandrina Charles Rakotondramanana sy ny filoha Rameliarson Tahina. Misaotra tompoko. Dia faly miaravantsika riavana amin'ny anaram-pitandrina sy ny komity ny FPMA Toulouse amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompon'ny asa. Toy izao ary ny vaovao antsika ny eto amin'ny faritany atsimo andrefana mitohy ny fandraisana ny souscription ho fanohanana ny projet mpitandrina matianina eto amin'ny faritany atsimo andrefana. Toy izao kosa ny vaovao eto amin'ny tafo. Famangina manjo, ny famangina ny fianakaviana rasy lofo Dominika sy Lidia, izay namoy ny iray tampo aminy dia ho tanteraina amin'ny alahady 12 aprily herinanio. Taratasy fisaorana, voalohany. Misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Tesalonianina voalohany 5:7. Raha Jonarson hery sy oly ary ny fianakaviana iray manontolo dia maneho fisaorana sy fankasitrahana feno. Ny fiangonana FPMA Toulouse tonga nanotrina sy nampahery ary nitrotro ambavaka anay tamin'ny nahalasan'ny rainay Claude Roger Rajonarson. Andriamanitra ny fiadanana izay manakaripasoavana ny amaly fity anareo. Faharoa, raha lala sy vololona ary ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana ny mpitandrina mivady sy ireo solotena ny fiangonana tonga ny dodododo ny trotro ambavaka ary nampahery anay tamin'ny fody mandriny reninay. Mankasitraka ny fiangonana manontolo na atontosany adidy nataonareo. Teny mamy atolotray, matoky anao Andriamanitra eo anoloan'ny zavatsarotra, ny aizana izava izao, ny raiko mitantana ny dia. Rakim-pisaorana, miderahan'i Jehova fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindram-pony. Rakim-pisaorana an'Andriamanitra avy amin'ny fianakaviana iray izay manolotra 150 € ho an'ny FPMA Toulouse. Vaovao amin'ny sampana tanora kristianina. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Galates 5:13.
La STK a le plaisir de vous retrouver à son vendredi des jeunes intitulé « Vendredi, tout est permis ». Il aura lieu sous format numérique sur la plateforme Zoom et le lien sera communiqué ultérieurement sur les réseaux STK FPMA Toulouse. Cette soirée est ouverte à tout le monde. Ainsi, nous vous attendons une nouvelle fois nombreux le vendredi 9 avril à 19h30 pour cette soirée de louange, de partage, d'édification et de prière. Soyez bénis. Isantaona nani sampana lehilahy Kristiana. Ao anatin'ny fankalazana ny 15 taonany SLK eto amin'ny Tafy Toulouse dia isy fiofanana amin'ny asabotsy 10 aprily amin'ny 2 ratolakandro izay ataon'ny mpitandrina Ramarokoto Eritsimba miorina amin'ny teny hoe fa mitsangana ka mijoro amin'ny tongotrao fa izao no nisehoko taminao dia ny anendry anao ho manompo sy ho vavolombelona ny amin'izay efa nahitanao ahy sy izay isehoko aminao. Asan'ny apôstôly 2:20. Izany dia anasanantsika rehetra tsy akanavaka. Ny alahady 2 aprily kosa dia fanompom-pivavahana tarihiny sampana SLK ary anatanterahana ny jobily mariazy izay nahatratra 10 taona sy ny sisa miakatra tamin'ny taona 20 sy 20. Marina fa mifarana rahampitso ny fisoratananarana. Ny diakona mpiandraikitry ny vala sy ny filohan'ny sampana afaka mandray ny anarantsika amin'izany. Raha betsaka ny misoratra anarana dia atao indromiantaona ny fiarabana. Marina fa ny mariazy ho amasina tany ampiangonana ihany na mariage religieux no afaka ankalazaina. Vaovao avy amin'ny tokopihira feno mazava. Comme vous le savez, à cause de la situation sanitaire actuelle, notre vokatra annuel de Pâques n'aura pas lieu sous la forme habituelle. Pour cette année, nous faisons ainsi appel à l'Église pour contribuer financièrement sur le lien Asso et l'Oiseau affiché sur l'écran. Et selon le verset, que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9. 7. Vaovao avy amin'ny sekoly ny tenin'Andriamanitra, sarobidy tsy voavidim-bola makarena ny fahendrenany sy fahalalana tovozina avy amin'ny tenin'Andriamanitra mba hahafahana manatsara sy mampitomombana ny fampianarana ao amin'ny STA dia averina toy ny teo aloha ny nisian'ny valanaretina ny rakitra isaky ny alahady sy ny vokatra isaky ny dingana ho an'ny sampana STA. Ny fandraisana anjara dia afaka atao amin'ny alalan'ny LOASO soratana mazava ny libele hoe STA vokatra na rakitra na amin'ny alalan'ny virement amin'ny anaran'ny FPMA libele atao hoe STA vokatra na rakitra na koa amin'ny alalan'ny chèque na espèce afaka omentsika ny mpiandraikitry ny volan'ny fiangonana na ny diakona na ny mpampianatra. Vaovao avy amin'ny sampana zava-maneno endripeo. Ny endripeo dia manasa antsika amandrika sahady dian'izao ny 8 sy ny 9 Mai izay ankalazany ny isan-taonany sampana. Mampafantatra koa izy ireo fa misy fifaninanana logo ho an'ny sampana zava-maneno nasionaly ka ho an'ireo izay te handray anjara dia afaka manatona ny biraon'ny sampana ahafantarany ny andinjininy rehetra. Kiasika ny trano fiangonana mitohy hatrany ny fanohanana ity projet trano fiangonana ity amin'ny alalan'ny fanomezana ny antonim-bola. Ny numéro IBAN sous compte FPMA Toulouse dia hitantsika misoratra. Manentana antsika indrindra anohana mbavaka izany asa goavana izany. Toy izany koa ny rakitra sy ny adidy dia manentana antsika indrindra ho an'ireo tsy afaka tonga atao am-piangonana anohy ny fandrotsahana ny rakitra sy adidy amin'ny alalan'ny virement, chèque na carte bancaire LOASO toy ny mahazatra mba ho mariky ny fanoloran-tenantsika ho an'ny tompo sy ho fanohanana ny asan'ny fiangonana. Vaovao avy amin'ny vomeran'ny serasera izay mampafantatra antsika fa ny fandarana voatsinampi radio antsony filazantsara izay miompana amin'ny Paska dia azontsika henona ao amin'ny tranokala na ny site ny FPMA Toulouse. Mikasika ny étude biblique dia misy amin'ny talata 9 aprily amin'ny 8 alina izao amin'ny alalan'ny visio conférence. Ny diarintsika manaraka zany ny fanompoam-pivavahana amin'ny alahady 12
20 ary 10 aprily dia amin'ny 10 sy sasany maraina avokoa ato amin'ny Vieux Temple sy direct YouTube. Dia misaotra antsika nino hatramin'ny farany ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Ny miaraba ireo vahiny izay izao vao miaraka mivavaka amintsika eto ka raha misy amintsika zany zao vao tonga dia angatahana hitsangana mba arabaina sy tsofondrano amin'ny anaran'ny Tompo. Dia faly izay miaraba anareo ary mandray anareo eto amin'ity tafo FPMA Toulouse ity. Tranon'Andriamanitra ity ka dia misokatra ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra. Nefa dia isaoranay manokana ianareo ny fidy hiaraka aminay ary ny feonareo ny ombona tamin'ny feonay, ny fanahinareo ny ara-ny sandratra tamin'ny fanahinay ary ny fanatrehanareo ara-batana dia nampahery anay tokoa ary nampitombo ny fanakoako n'izao Pasika izao teo amin'ny fankalazana ny rahantsika ka dia makasitraka indrindra Tompoko. Ary dia mitsodrano anareo zahay, Andriamanitra ny fahasoavana izay nitantana anareo tonga soa eto, ny mbola hitantana anareo ary anambina anareo sy hatanteraka soa ny antony nahatongavanareo na andalovanareo eto. Dia izy ene hitantana sy ampipirotsaka mandrakariva ny fahasoavany sy ny fitahiny ary ny afatra manokana engane ny fifalian'ny Pasika sy ny fandresen'ny Pasika ho anareo feno ka ho fahatserovana izay ho tehirizinareo tamin'ny nandalovanareo na ny nahatongavanareo voalohany teto. Dia vinanao vinanareo no mandalo eto na mitoetra eto misy toerana ho anareo eto amin'ny FPMA Toulouse. Dia misaotra indrindra Tompoko, afaka mipetraka nareo. Fanaontsika ihany koa amin'ny alahady voalohany amin'ny volana tahaka izao ny miaraba manokana Rosicule izay natratra ny tsigeritaona naterahany tamin'iny volana Marsa lasa teo zany. Ka androany maraina dia misy anankiray izay miaraka amintsika eto Ramatoa Vitry Monique, angatahana mba hitsangana ianao Tompoko. Dia faly zay miarabanao natratra indray ny tsingeritaona izay nahaterahanao. Miara-mifaly aminao zay satria zandrinao, zanakao efa nakambany Tompo ho mpiray finoana sy mpiray tapo amin'ny Tompo isika. Ka dia miombona feno sy tanteraka amin'ny fifalianao sy ny fifalian'ny fianakaviana izahay. Ary dia misy tenin'Andriamanitra ity izay tiana hozaray nampaherezana. Ny mpanao salamo rehefa nitodika tamin'Andriamanitra dia nangataka mandra-pahantro sy mahafotsy volo dia aza mafoy ahy Andriamanitra mandra-pilazako ny sandrinao amin'ny taranaka sy ny asanao lehibe amin'izay rehetra mbola ho avy. Salamo faraky amin'ny 70 ny 9:20. Ay taona maro, ay faela velona zay misy antony, misy fikendry dia ny anambara ny amin'ny asan'Andriamanitra lehibe ary indrindra ny laza amin'ny taranaka fa tsara ilay Andriamanitsika. Ary dia mamaly ny Tompo amin'ny alalan'ny Isaia-paminany, mieno aho ianareo izay nibabena hatrany an-kibo sy nentina hatrany am-bohaka, na dia mandra-pahantotrareo aza tsy miova, mandra-pahafotsy volonareo zaho no mitondra anareo. Mahatoky ilay Andriamanitra. Ay izy nitahiry anao mandra-pahatonga an'izao taona izao, efa nahita anao hatrany am-bohaka ary efa nitantana anao. Tsy miova izy, tsy miova, fa tahaka ny tantanana anao tamin'izany ny mbola hitantanany anao, na dia mitombo aza ny taona. Ary zany ny hery ho antsika, zany ny toko ho antsika, fa ilay Andriamanitra tsy miova maly sy anio ary mandrakizay, mitahiry antsika eto ary vonona koa hitantana antsika mandra-pahatonga ny fetra ny fotoana eto ka andraisantsika kosa ny lova maharitra mandrakizay. Dia mbola hiara-mivavaka ny fiangonana. Tompo misaotra anao zay ny amin'ny mpanomponao
izay nitehirizinao sy nytantaninao ary narovanao, nahatratra indray nitsingery-taona nahaterahany, ary miara-miompifaliana aminy zay sy miompisaorana sy fakasitrananao koa amin'izany. Misaotranao zay fa tsy miova tokoa ianao, ilay nitantana azy hatrany am-boka ary nitarika azy sy mitondra azy hatramin'izao fotoana izao. Ny angatana aminao mihoatra noho ny tamin'ny lasa tompo, dia asehoy fa Andriamanitra tsy manapetra amin'ny fahasoavanao ianao, Andriamanitra lehibe amin'ny fitiavanao ianao, ary Andriamanitra mahatoky amin'ny fitondranao ianao ka tsy mahafoy azy na dia segondra iray azy. Dia ankininay aminao tompo ny fanirina tsara rehetra ao anatiny, apetraka aminao tompo no aviny, apetraka aminao ny tena, ny fony, ny sainy, ny fanahiny, arovanao tsy anatsiny anoloan'ny voninahitra ao. Ka ninona kasitrahana, ninona tompo mahatehidera, ninona mahasoa, dia tanterahanao amin'ny mpanompo vavinao zany, ary zay kosa ataovy miara-mifaly aminy satria mahatoky ianao ilay Andriamanitra iombonanay. Dia anao nidera, anao niaja ny voninahitra ny amin'izay mbola tanterahanao amin'ny mpanomponao sady efa nitanterahanao tamin'ny lasa. Amen. Dia mirary soa indrindra tompoko, mahazo mipetraka ianao. Dia tonga amin'ny fotoana ny fanatitra zany sika izao, araky ny fanaontsika moa dia mitambatra daholo ny rakitra rehetra, na ny rakitra fandraisana, na ny rakitra voalohany sy faharoa, dia mitambatra daholo, ka dia manao ny hira fanampy ny 420 izay nangatahany namantsika, nanolotra rakim-pisaorana tamin'ny herin'ny androany isika, fanampy ny 420 no ataontsika, ka na dia vita zany rakitra dia ataontsika hatramin'ny farany zany hira zany, satria nangatahany mba iombonantsika manome voninahitra n'Andriamanitra. Sim.
mandrafitra ny rakitra. Mamarana izao fanimpom-pivavahana izao isika eo am-pitsanganana ihany nanaovantsika ny raha fafito amin'ny 2019 mialoha ny afatra sy ny tsodrano 719 Hitatsika araka ny vaky teny teo ry havana fa tsy sany teny, tsy sany lazalaza ireto vehivavy reto rehefa nanambarana fa nitsangana ny tompo. Ny apôstôly kosa nandray izany ho baiko ary sahy, ary sika koa araka izany irantsika izany ho vavolombelona ampanako ako ny afatry ny Paska dia ny fanehoana tamin'ny fahafatesan'i Kristy fa marina amin'ny fitiavany Andriamanitra ary ny fanehoana sy fitoriana noho ny fitsanganany amin'ny maty fa tiantsika tahaka ny tiavany azy ny joro amin'ny fahamarinana ka ho vavolombelon'ny fitiavany sy ny fahatsarany eo amin'ny fiainantsika. Zao no afatra ho antsika ary fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononam-panahy. Ko aza menatra ny vavolombelon'ny tompontsika izay namonjy antsika sy ny antso antsika tamin'ny fiantsoana masina araka ny fikasany sy ny fahasoavany izay nomeny antsika tao amin'ny Jesosy Kristy tompo. Dia hitahy anareo ny tompo ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo ny tompo ka hiantra anareo, anandratra ny tavany aminareo ny tompo ka hanome anareo ny fiadanana. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo amin'ny fifaliana.
Bana